Mirabantsika indray ry tompoko lahy sy tompoko vavy ny fandarana ambarao amin'ity alarobia atoandro ity ny vahintsika amin'ity anio tiary ny filo nasionaly ny antoko malagasy miara-miainga andrenana arivelo HAJO mirabanao ny fandarana andriamatofoloa ary makasitraka makatelona amin'izao famalina ny fanasan'izao. Miaraba ny Sinesy ary miaraba ny technician sy ny tompona rekitrehitra eto amin'ny Alliance 92 ary miaraba ny mpiainoantsika isa tokantrano. Anboatsika ny resadesaka andriamatofoloa raha ny fijerinareo azy mizotra makaiza zany zao ny fiainam-pirenena amin'ny akapobeany. Ngamba milaza miara mahita raha miteny fa mizotra makany amin'ny inkizo ny firenetsika raha zao zavatra miseho zao no toizana. Samy nahitsika ny zavatra niseho farany teo amin'ny anteny mera-pirenena, zavatra mamoetra tsy fampiseho masoandro no zavatra seho teo raha ohatra ka lalàna miakina amin'ny fiainam-pirenena no lanina nefa zavatra toy ireny no niseho teo. Midika zany fa ny firenetsika zany zao dia miditra ao anatina tafio-drivotra mahery ary manana ndraiky tsika samy malagasy tsirairay avy no hijoro na ininona sehatra misy atsika mba tsy loza no miandra ny taranaka faramandimby ao aorianao zao fomba fitantanana sy fomba fisainana fitondrana firenena zao no mbola mitoy. Mahatonga amin'ny teny an'izany dia hitantsika tsara reny ny olana lehibe ny fanomanana n'ity fifidianana ity. Sambany teo amin'ny tantaram-pirenetsika ny hoe enim-bolana alohan'ny fifidianana mbola tsy fantatra ny daty ary tsy fantatra ny lalàna mifehan'izany fifidianana zany. Midika zany fa misy tsy fahavononana ary tsy fiomanana ary tsy fahaizana ihany koa teo amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana sy ny raharaham-pirenena amintsika amin'ny teny zao. Betsaka ny menimenina ary tsisy afa-tsy ireo izay mpanohana any fitondrana sisa ny samylaza fa dia reny lalàna reny sy mifandaniana ny reny lalàna reny dia ara-dalàna sy ara-demokratika. Io moa resaka demokrasia moa zao dia ampiasaina amin'ny izay tiana ampiasaina azy rehetrarehetra fa dia hoe dia tena nisy adevitra demokratika atao amin'ny anteny mera-pirenena ka lany le izy. Mahavariana fotsiny tsy tehiditra amin'ny ataoko hoe adevitra amin'ny atsipirian'ny lalàna satria io dia efa zavatra mametraka olana tsy mino fa ny voaka malagasy ray manontolo dia mahafantatra n'io lalàna io amin'ny atsipiriany. Ny antony tsy nazavaina taminy ary ninina mihitsy ilay izy tsy nadika tamin'ny teny malagasy fa dia natao amin'ny teny frantsay. Tsy misy andraikitrareo ihany ve nefa ao anatin'izany rehetrarehetra. Ny andraikitray dia mitondra an'ireo fanazavana ary mitondra an'ireo fantsiana ary efa nanao zay na amin'ny ainao manjery natao amin'ny asan'ny komisiona an'izay fantsiana sy hoentina rehetrarehetra zay. Ary zay no natonga ny solombavambaoka anay ny adiny hoe ataovy ny adevitra alohan'ny fifidianana hidirana ny fifidianana ny fandanina ny reto alàny reto tamin'iny andro ny atalatiny. Fa raha hitanareo tsara dia tonga dia fihetsiky ny lehibean'ny anteny mera-pirenena dia tsy maintsy hiditra andany anitsika izao. Ny fivoriana pahabe maso ny lalamp'ny anteny mera-pirenena ny sehatra fiadikevitra mikasika ny lalàny fa ny komisiona fa mola volana nireo sosikevitra fotsiny fa io ny tena mandany. Ahoana moa no ahafahana milaza fa hoe tsy maintsy miditra amin'ny fandanina amin'izay tsika fa betsaka ny adevitra fa ny adevitra eo anivon'ny anteny mera-pirenena no atao fa tsy any amin'ny pont d'or na ny anosy na ny amin'ny toeran-kafa. Ao ny lampa fiadiana hevitra ary eo no ahitan'ny vahoaka zay mahatonga anazy apahibe maso ahitan'ny vahoaka hoe tena nisy marina mangarara atao anatin'ny adevitra ary afaka samy namoaka ny heviny. Zavatra hitanay dia tsy afaka namoaka ny hevitray ny député anay solombavambaoka anay tao ary zay no natonga azy ireo ny teny hoe raha izao ny fandaninan'io zay tsy ny lalàna no olanay fa ny fomba fandanina ny lalàna ohatr' izao kosa dia tsy mendrika. Ary tsy mety fa tokony zoan'ny malagasy no mahafantatra ny adevitra rehetrarehetra ary io adevitra io no ahafantarana ny lalàna fa tsy ny hoe inona akory dia eo no samy fandresina ary ahafantarany olona izao ny ao anatiny eo. Fa ny tonga dia nandeha nandany azy ny fanjakana tsy misy adevitra dia zay no mahatonga ny tsy fanekena ary ny tena loza amin'ny natambo dia reny hitantsika ireny ary tsy afa-miala amin'izany ny fitondram-panjakana fa nisy mazava kasika amina kolokolo tao anatiny tao ary misy mihitsy moa solombavambahoaka laza fa hoe efa fanao ane zany miaiky zany izy fa dia fa mandany vola rehefa ampifidy lalàna. Raha lalàna maharesy lahatra anao ve tompoko do karamaina ianao manangatanana
de mametraka fantanina amin'ny filoam-pirenena sy ny filohan'ny gouvernemanta zay misisika nandanina an'io lalàn'ino hoe fa maninonareo ny voatery tsy maintsy nandovola nampandany azy fa maninona raha natindresena lahatra ny olona avy any aminareo hoe tena mety io lalàn'io a ary atsangano amin'ny fomadio na azatsangana ny tananareo arakarak'izay laharana artikla sisanandininy rehetrarehetra tao anatiny tao zay ny zavatra mahatonga ny hoe mahatonga anay nametraka fitoriana na eno anivon'ny fitsarana avy malalampanorenana na ny amin'ny bianco fa fandanina ny lalàna io dia sady tsy ara-dalàna no mifony kolikoly satria tsy nanaraka nyzany hoe fitsipika tokony fametrahana ny ady hevitra malalaka io nivony antena meram-pirenena zany zao zany efa teny hoe roso amin'ny fifidianantsika nefa zay ny zava-mitranga tany aloha nefa nareo ny teniny amin'ny hoe tokony aroso mialohan'ny fifidianana mialohan'ny fotoana efa mandroso nefa izy io zay indray no karazany hoe tranga am'seo am'izao fotoana zany tiako azava aloha fa izay a de efa nangatakaraky ny voalazanao teo hoe ataovy mialohan'ny fifidianana ary zao ngama samy matsapa daholo ny voaka malagasy fa raha tonga tsika de nandroso fifidianana tamin'izany a tsy tonga am'izao olana zao tsy tonga am'izao olana zao tsika raha satria na emitra ary de davana hevitra rehetra tsy anaovana de farany androany tsy tanteraka le fifidianana ary ahina tsy ho tanteraka raha zao ny toetsain'ny mpitondra fa izay aloha de tsy anaiky fa tsy maintsy misy ny fifidianana satria ny fifidianana ihany a no afahantsika mandamina ny firenena ary inona ny antony mahatonga anay moa miady ny sy ny fifidianana sy fifidianana madio sy mangarahara itsapatsika anay zao fa rehefa filo tsy lany a amin'ny aradrariny de zao no mahazo ny firenena satria mba hijanony eo amin'ny toerana izy a de efa voatery mampiasa kolikoly mampiasa fomba fitantanana maro samihafa de tsy mitera-bokatsoa fa raha ohatra fifidianana madio sy mangarahara ka lany atsakantsaindavany tamin'izany fifidianana zany tsy misy ny olana tena mampalahelo amin'ity fitondrana anankiray ity a dia tsy hoe ny fifidianana tamin'ny 13 ny tenako manokana dia isan'ny latsaka tamin'izany ny hoe fifidianana madio sy mangarahara sy tena izy fa ny fifidianana iny a no eritreretra ny voaka malagasy rehetrarehetra anisan'ny eritreretiko manokana sy ny antokonay ny hoe mba hivoahany ty fireneny teo anatin'ny korotana samba ny teo amin'ny tantarantsika malagasy no nisy fifidianana ny hoe ireo mpifaninana rehetrarehetra dia nanaiky fa io ny filolany ary tonga nanatrika ny fianiana ny teny mamasina ireo filoam-pirenena tretra tany aloha nanaiky fa io zany le filolany ary tsisy nametraka sakatsakana aiza zao zany androany aiza zany androany zany fanantenana lehibe napetraka ny voaka malagasy hoe anodina pejy indray tsika vaovao ho an'ny firenentsika izy ny tompona andraikitra aminay a de ny filoa sy mpiaradia aminy a ny tompona andraikitra na animbany zany fanantenana lehibe napetraka ny voaka malagasy zany tsy no ihany fifidianana madio ary tsika mety tsy ahita fifidianana madio zato sanjato zany fa le finiavana ny rehetrarehetra tamin'ny hoe alao amin'ny madika pejy vaovaon'ny madagasikara de nipotehany rehetra fitondrany rehetra zay nefa tsy ravoravo-tanana am'izany fa zay mieritreritra fa rehefa tsy nety tamin'iny azo atsaraina am'ty ary ny filolany eo tena filoa tokony ho lany afaka mamadika marina n'izay pejy vaovaoan'ny madagasikara zany ary anadino nyty fotoana nitondrany ny filoa rajaonavy mampianina sy ny HVMT zay tena napiditra ny firenena tao anatin'ny kizo mihitsy aza adino fa itsika tsy mipetraka rery raha zao tontolo zao ary samy matsapa ny firenena rehetrarehetra fa tsy vitan'ny hoe demokrasia ihany no ampina retina ampandrosona ny firenena fa tsy fitantanana ihany ko tsy maintsy ezana tsaraina indrindraindrindra ny ady amin'ny kolikoly tsy jery ary zay ny resahanay tamin'ireo solotena ny sadek nandalo teto raha tsy jery tsy anivon'ny sadeka fotsiny tsika firy ireo firenena zay nampitsahatra ny filoam-pireneny no resaka kolikoly satria mahatsapa izy ireo fa tsy hitondra filaminana ary tsy ampandroson'ny fireneny velively izany fitantanana misy fofopofona kolikoly na ny firenena lehibe toany Chine ary hitantsika teo ny tany Arabie Saoudite ary hitantsika teo Brésil moa voafantatra teo iny ny tany Corée zany tsisy firenena madinika zany satria mba raha ohatra izy te hijanona firenena mandroso de tsy maintsy maka n'izany fehipetro zany hatrany Frantsa mbola hitantsika raha teo fa itsika malagasy raha ohatra zany te androso ihany ko de tsy maintsy maka n'izay fehipetro zay de mahampitsahatra an'reto mpitondra feno kolikoly reto
ary manadio ny fanaovana fitantanana sy ny fandehana raha-pirenena eto amintsika. Iverenako kely Andriamatofolo ny mahakasika ny apahany any moa zany amin'ilay resaka lalalam-pifidianana iny, nisy any ny fantsina sasatsasany nentin'ireo solom-bavim-bahoaka ny janona tao moa zany tamin'ny fotoana iny fa aminareo hoe mety misy famerezan-jo ampifidy eo anatin'io tsy ahitana taratra ny demokrasia ny lalànany ainao manjery eo amin'ilay lalalam-pifidianana manahoana sy ny maro hafa ihany keo. Ny zavatra mampalahelo ny namana sinesy de milaza izy ireo fa nisy ny fantsina netiny tao anatin'iny lalàna iny fa za manokana aloha hatreto de mbola tsy nahita an'izay fantsina netiny zay. Izay raha nanao mialatsiny amin'ny teny frantsay hoe sosikevitra na amendement de hitanareo fa navoaka nay an-gazety ray manontolo feno ny gazety sy ny ainao manjery ny seho ny teto amin'ny tany sy ny firenena fa zareo rehefa nanao amendement na fantsina mbola tsy hita hatramin'izao inondreo nahitsin'ireo milaza izy fa nanao an'izany hitanareo amin'izany fa nale fitantanana tsisy fangararana raha de efa miteraka olana ao anatiny eo ary zay zavatra zay no natonga anay miteny hoe ao anatin'io lalàna io mety diso zay fa ny famakinay azy ary ny famakin'ny ny société civile ny famakin'ny olona maro samihafa fikambanana de betsaka ny miverosoa anatiny eo misy mihevitra nilikilika ao anatiny eo mety mifandraisanay azy zany fa anjarany zareo nanoratra ny lalàna ny tonga manome fanazavana marina ny hoe tsy fanilikiliany io fa fampiarana lalàna tsy marina ny eritreritrinareo reto fa zao ny tena marina amin'io de movavolombelona zany zao tontolo zao sy ny voaka malagasy ny indrindra am'izay ary zay ny nangatahana an'le ady hevitra malalaka alohan'ny andaniana azy teo amin'ny anteny mera-pirenena kinandro zavatra hafa mora ary lazaiko teo ny seho fa tonga de hoe atsangano ny tanana de lany le lalàna zay antoka no avy ny ty fireneny ty fa tsy sanatria akoriny hoe lalàna tsotsotra kely eny hoe mikasika na lafi-piainana ray manokana ato anatin'ny firenena na lafin'ny mpiarina kely atao anatin'ny firenena fa tena ife ray manontolo no avy ny firenena de nararotana tamin'izany moa hitatsika ireny na hatramin'ny lalàna momba n'ilay zone économique spéciale de natsofoka atao ihany koa amiko de fomba fitantanana mamoehatra zany ary tsy mendrika no toizany eto Madagasikara intsony ary mino sy manateny zay fa ny fitsarana avy mba lalam-panorina de apatra antsakany sy andavany araky nefa nataony teo mety misy fisokafatina azo antenaina ve zany Andriamatofolo zay no antenaina satria raha ohatsika samy eto daholo de tsy tavavoaka ty fireneny ty fa de manana andraikitra be izy zany zao fa any aminy araky ny fomba fiteny mahazatra moa ny baolina satria mikasika an'ireo solom-bavambaoaka nanao risoriso na reo mpitondra fanjakana nanao risoriso mazava ny ao amin'ny lalam-panorenana fa tokony esorina mitorana izy ireo mikasika ny fandaniana lalàna mazava ny ao anatin'ny fandaniana ny lalam-panorenana sy ny fitsipika ao amin'ny anteny mera-pirenena fa natao iadiva-kevitra io lampa io fa tsy sanatria akoriny atao fananganatandana fotsiny. Nandalo teto ny iraky ny sadeka amin'ny akapobeny moa zany ao anatin'izay ny fianakavimby raisam-pirenena ny antso fitoniana ry zareo ny fianakavimby raisam-pirenena ihany koa no mamatsy volana zao fifidianana zao inona no antikanareo an'izay fiantsoana apezimana fitoniana zay mazava ho azy fa tsisy manana tombony amin'ny savorovory mety iseho eto amin'ny firenena fa ny zavatra mampalahelo androany de ilay mpitondra fanjakana mihitsy no mikatsaka savorovoro inona no antony izy angamba ny tokony amaly satria aminay ny toetra sy ny fihetsika natao rehetrarehetra tato anatin'izay herinandro vitsivitsy zay de resaka savorovoro no tena atao sakanana reo mieritreritra ao candidat tsy afaka manao famorim-bahoaka atao ny toetra tsy mendrika rehetrarehetra amin'ny eny amin'ny reo androm-panjakana mibetsaka ny zavatra mamoehatra ary tsy tatiny vahoaka amin'ny resaka kolokolo tsy nisa-karazany nefa tsisy fandraisana fepetra mikasika an'izany zany hoe ny fanjakana mihitsy zany no mitarika savorovoro eto amin'ny firenena de raha mamaly an'izay ozy ianao hoe nandalo teto ny sadeky tsara izy mandalo eto fa amiko manokana tsy zay fandalovany sadeky na ny firenena mikambana na ny firenena ny fikambanambe afrikana na francophonie ny zava-dehibe fa ny fahatsiarovantsika malagasy tena fa tanindrazantsika aloha ity
ary tanindrazantsika irery any ary tsika ny tokony ho sarotony alohan'ny tompony tadio tsara fa ty tanindrazantsika ty a nandalo sehatra maro baidabe ary nresana teny fandresana moa io ary fandresany ndresahany teo amin'ny nivony sadeky ihany koa sy ndresahako tamin'ny mpianatra teny akatso farany teo nandalo krizy nandritra ny 5 taona ty tanindrazantsika ty nilaza ny teo anivony ny raisam-pirenena fa tsy ara-iasa amitsika fa mizavatra anankiray a angamba tokony ho tsapatsika fa tsy niala teto ry zareo mijanona teto daholy eto a no misy ny ambasady frantsay lehibe indrindra eto no misy ny ambasady amerikanina natsangana lehibe indrindra taty afrika eto no misy ambasady sinoa isan'ny lehibe indrindra ary reo ratsa mangaika ny firenena mikambana rehetrarehetra eto daholy inona ny dikan'izay tsy niala teto reo ary vitsy ny firenena eto afrika no manana an'izany rehetrarehetra zany anjarantsika malagasy zany mieritreritra hoe firenena toinony ty firenentsika ty a ary inona fandraisana raikitra tokony raitsika malagasy ampandehanana nyty fireneny ty tsika no mila mirahina ary zay nde navinay taovy mangarahara ny fitantanana mila miadevitra malalaky tsika fa tsy sanatria kory a iandro va olona vanivelany a ibakeo tsika amy tokony hitondrana amin'ny firenentsika ao anatin'io lalàna io any mazava ho azy fa reo fepetra sy reo zavatra nangatahany vondrona raisam-pirenena ho anatsarana ny fifidianana tafiditra eo daholo fa tsy mifandraiky amy zava-misy sy nanaovana paipaika fotsiny ilazana fa hoe afa voatononao daholo a reo fangatahana nataonareo raha mbola izany ny toetsaitsika hitondrantsika ny firenentsika fa tsy ny tombontsoan'ny malagasy aloha no ataontsika voalohany indrindra sy arovantsika voalohany indrindra ny tombontsoan'ity fireneny ty a sarotra amintsika no androso sarotra amintsika no mbola ho tafavoaka anatin'ny fahantrana ary raha mbola avelantsika no hoe misy fitondra mikoloko manao kolokolo na amin'ny zatra tsy mety eto ka misy tsy maty manota sarotra amintsika ihany koa no araka ny lazaiko teo a no anaraka n'izay fiovam-penitra eran'izao tontolo zao zay a mandeha makany amin'ny fampandrosoana ka io anjarantsika anjarany malagasy ary zay nantsoavo ataona zay mahatonga anay hoe malagasy miara-miaingy raha tsy tsika rehetrarehetra no miaraka mandray atanana no avin'ity fireneny ity fa raha mbola misy olona mieritreritra hoe izy rery any a no mahavitan'io mahamenatra ne no maheno an'izany hoe filoham-pirenena tsy mahavita manambatra ny malagasy ho any amin'ny fampandrosoana fa ho mainka ary mampizarazara malagasy amin'ny fomba fanao ny fomba fiteny ny fomba fihetsika rehetrarehetra tsy ho lasa lavitra mihitsy tsika ivadika amin'ny resaka teokarentsika andre matofoloha omaly moa zany nisy fisondrotana fitopolo ariary ny vidin'ny solika teny amin'ny tompom-panjara solika ny voalohany volana avril teo efa nisy any zay fampiakarana zay fa niemotra ny fanjakana ahoana no antikanareo malagasy miara-mainga an'izay ny fahitanay azy aloha de mazava ho azy hoe de ty fitondrana ty zany a de tena fitondrana tsy manana fanapaha-kevitra matotra fa mihevitrevitra fotsiny indraindray avy indraindray avanana ahoana moa ny ahafahanao miteny a sy ny ahafahako mieritreritra hoe nisy sambo anankitelo tonga tao anatin'izay herinandro zay a ka samy hafa ny vidin'ireo lasansy tao anatin'izay sambo telo zay satria nanetanao amin'ny seranatsambon'ny tomasina rehefa tsy hita zay tsy araky ny porony tomasina no manala azy zany hoe misy vidy ao anatin'ireo le stock teto taninarivo serany madagasikara zany misy vidiny telo samy hafa zay de mampilaza fa de manaonao kitotoa ty fitondrany ty zay ko mampiseho ny fiandrany fisondrotan'izao vidiny rehetrarehetra fiaim-piainany zao a fa ny tsy voafehan'ny fanjakana ntsony a ny lafiny ekonomika ary tsy marina ny filazana fa hoe miatsara ny fiainan'ny malagasy mety ny anazy ny atsara fa ny akamaroany malagasy androana de miaino anatin'ny tena fahasehiranana marina voalaza nefa hoe niakatra ny vidin'ny solika na tonga ny tsy maintsy nampiakarina marina zany fa nisy fotoana nge teto amin'ny firenena efa lafolavitra io ny vidin'ny solika efa tonga trany amin'ny $120 fa sy tonga tam'izany ny vidin'ny lasantsy na ny gazoal teny amin'ny patsinjara rehetrarehetra teny fa maninona no androany no tonga am'izay
zay zany fantena tokony mipetraka ary makaiza satria nylazaina fa rehefa tonga ny famatsim-bola avy any velany de iampy ny amin'ny volam-panjakana de tokony ho ampy zany a nanapina ny fahasahiranam-bahoaka zatra mahavariana eto Madagasikara rehefa tena tonga ny famatsim-bola avy any velany vao miakatra ny vidim-piainana fa tsy midina mihitsiny zany hoe makaiza zany a reo volo reo a natao ampiakarina ny vidim-piainana zany reo ve sa natao ahoana zay aloha ny zavatra misy androany ohatr'izay koa ve ny jirama io moa zany de efa tsy hitatsony ny lazanana izy io fa de iainan'ny vahoaka androany isan'andro san'andro hoe misy fitokanana fitokanana famoronana herinaratra ny jirama nefa ny any fahatapahan-jiro ny delestage mitoy foana lazay nefa maty antoka ny jirama mahavarina nefa ny mitombo ihany a re olona mpandrara mivarotra jiro amin'ny jirama eto amintsika ihany angambany misy an'izany hoe orinasa maty antoka nefa edivan'ny olona mivarotra aminy zany hoe tsy tena maty antoka ho an'ny rehetrarehetra zany io fa maty antoka ho an'ny vahoaka malagasy iza moa no mandoha an'izany a tsy maintsy ilay vahoaka malagasy foana raha tapaka anie ny raha tara fandaovana ny jirama de efa tapaka fa rehefa tapaka ny jiro tsy afaka miemotra ianao hoe za tsy andoha jiro ny jirama satria ny tapahanareo ny jiro maly ny facture zay nataoko izy sambany avao nahitan'izany hoe orinasa maty antoka nefa ny edivana no mivarotra aminy de mba mila fanazavana avy amin'ny mpitondra zany hoe inona ny antony mahatonga ny olondreo miady ny varotra ary betsaka reo ny tonga nampiasa vola hivarotra herinaratra ho an'ny jirama nefa izy efa maty antoka hitantsika zao teo ny ara Madagasikara lazaina fa hoe maty antoka de namena ny apahany ho an'ny vahiny satria hoe sy tafavoaka mihitsy androany ny jirama mbola fahafantarako azy mbola 100 an'ny fanjakana ny jirama fa ny olona koa de mbola manjifa ao anatiny daholo ihany ary mbola betsaka reo manangana central etseroa hivarotra amin'ny jirama mila mangarahary io ary zay isan'ny nangataka voalohany ary nahitanay olana moa io tamin'ny zany fotoana zany hoe ataovy aloha ataovy mazava ary ataovy fatabahoaka no ditin'ny jirama fa nisy minisitra ataony anay de ndroana ohatran'ny mialatsiny ako fa ohatran'ny sanatriny vava hoe ny filazan'le premier ministre tamin'izany fotoana zany moa de ny hoe mahay ianao fa olona tout terrain ilanay azy fahafantarako azy aloha tsy tena tsy tout terrain hitan'zareo fa mety olona totakely ny dedavany fa zay tsy mila zay tsy totakely akoriny de zao voavavy ny olona ny jiramasa tsy voava samy miara-mahitsika mbola zay lafi ny teo-karena zay any matofoloha inona no tsirosotsika amin'le faritra raha teo-karena manokana GDS zany io anisan'ny nampiroborobo ny teo-karena Mauriciana na koa reo azetika amin'ny akapobeany aizany tena olana ianao no milaza an'izay sinesy fa za mba te ahita hoe aiza ny fanadiadiana mikasika an'izay hoe tena reo no nampandroso ny toe-karena Mauriciana sy aziatika tsy de mino an'izany ako fa fomba fitantanana ary hevitra anankiray ihany io ampandehanana ny toe-karem-pirenena azadino tsara fotsiny fa tsy mitovy akory any velaran-tany Singapour na Hong Kong na Maurice a Madagasikara ary misy fomba fiady stratégie économique zay mety any amin'ny firenena zay kely velarana tsy azonao ampiarina any amin'ny firenena be velarana ohatratsika Madagasikara zao zany zavatra zany voadinika ave tao anatiny tao ary tadio tsara mbola averiko ihany io fa reo paradis fiscaux rehetrarehetra de jerevina angezan'le tany Île Caïman, Liechtenstein, Monaco, Malta sy ny rehetrarehetra fa tsy misy firenena mihitsy na hoe Île Maurice ny fa tsy misy firenena mihitsy hoe États-Unis paradis fiscal na i Frantsa na i Madagasikara misy zavatra maro zany tokony ho raisina ao anatin'izy io fa tsy hoe io akoriny de tonga de mipetraka io de mandroso Madagasikara olana be dabe mbola tokony zarenao ary indrindraindrindra zay foana ny manerana eto alohan'ny anapa-kevitra de efa tokony vohita aloha ny fanadiadiana ary atao mangarara izy eo mason'ny vahoakany hoe raha ity no zavatra ataotsika de zao zany ny tanjona izao zany ny tombony ho azo androany ve tsika afaka miteny fa raha mipetraka io Z2S io de tombo firy avoeny ny etra hiditra tokony mazava ane zany
tokony tombo firy avoeny ny asa miforona efa hitan'ny filoham-pirenena tany Maurice zay matoy izy nirosy tamin'io araka nazavakeo anao teo hoe Maurice ange tsy Madagasikara olona manaonao foana mieritreritra an'izany satria tsika koa zao mahita fa any amin'ny toerakafa zany zao mifanambadina ny lehilahy sy ny lehilahy de efa ndokotsikara zany ifanambadina Madagasikara ny lehilahy sy ny lehilahy tsy mifanaraka amin'ny toetsaintsika aloha androany zany ary tsy mbola vonina amin'izany ny société malagasy fiarahamonina malagasy de tsy tokony atao zany fa tokony zay zavatra ny fampandrosoana ny firenena anankiray de tokony miankina am'izay zavatra misy eo amin'le firenena ary miainga am'izay zavatra hita avy any velany arindra makato amin'le firenena fa tsy hoe zay akory nataon'ny Mauriciana momba ny ZES tsy maintsy zay koa nataon'ny malagasy misy tetika maro samy hafa afaka ampandrosoana firenena afaka fa tsy voatery mandeha afaka lazaina ohatra hoe any Maurice ane zao ny taxe mitovy daholo tsy mitovy zany eto amintsika any Maurice ianao raha mividy tany ohatra na manao zavatra hafa mividy trano avelan'ny zareo mipetraka any tsisy an'izany lalana eto amintsika tsy mety aty amintsika zany tsy afaka ampiarina aty betsaka nieritreeritra an'izany fa mbola tsy mety eto amin'ny toetsaintsika zany mbola misy zavatra fanomanana be da be eto amintsika azo atao no mitrandraka ny repirenena rehetrarehetra na volamena na cobalt na nickel fa zareo tsy manana an'izany mampandroso ny Maurice ny resaka bank offshore ny teknôlôjia sy ny affaire eto amintsika angamba voatery tsy maintsy anao an'izany tsika manana tany malalaka mety zay ny vahaolana amintsika zany zavatra rehetrarehetra zany tsy ampy fandinihana fa le maika amin'le tombontsoa na olombitsy manodidina fotsiny manapa-kevitra mahatonga an'izany eto ane mialatsiny mivantana teny mivatambatana sinesy mahamenatra amin'ny mamalagasy mahita filoham-pirenena mitsidika miaraka amin'ny ministra maro firenena anankiray nefa tsy raisin'ilay filoham-pirenena ho aminy akory ty fitondrany tinina vitan'izany manala baraka ny malagasy ene zany manala baraka ny malagasy tsy izy no afa baraka misy mantsy miteny ny sasany hoe tsy malala menatra mihitsy anjara ny rehefa olona tsy mitafienatra izy fa maninona ny Madagasikara sy ny tanindrazatsika no alaina baraka oatrikeny zany hoe tsy fantatra reto mpitondra amin'izao fotoana zao reto mihitsy zany ny atao hoe andraikitsy na androm-panjakana zany hoe mitondra androm-panjakana sy mitondra firenena zany manomboka hatrany amin'ny filoham-pirenena ka hatrany amin'ny farany ambany indrindra tsy fantany zany mahatonga ny firenentsika ohatran'izao zany hoe mitondra firenena zany ny filoham-pirenena tsy mahavita malala ny andraikitra mifanaraka aminy ny prime ministre tsy malala ny andraikitra mifanaraka aminy sy ny membre ny gouvernement ny any amin'ny antenimpirenena reny efa hitantsika reny ny any amin'ny tsy haiko ny amin'ny de ravana ave zany sa hoahongana saina andriamato filoha zany no atao ovaina ao anatina fifidianana madio sy mangarahara ary ny fanerinay de masamy tonga tsaina tsika malagasy tsy amerina olo loatra zany tsony eo amin'ny fitantanana ny rahapirenena amaranantsika azy andriamato filoha rovina no ampahafantarana ny candidat tokana ny armata mino sy manantena fa rehefa fantatra hoe tia ny lalam-pifidianana sy ny datom-pifidianana efa io izy io ka efa io zao le lalam-pifidianana tsy mbola lany io satria mbola mandalo amin'ny antenimeran-dolona mbola mandalo any amin'ny fitsaranavo mba lalam-panorenana mbola tokony amoaka data ny fitondram-panjakana fa ny anay aloha ny fantatray raha io lalàna io amin'izao fotoana zao de lalàna hiteraka korotana eto amin'ny firenena ary tompona ndraikitra amin'izany korotana ho avy eto zany io fanjakana nanao amboletra nampandaniana azy io amin'ny resaka kolikoly sy tsy fanajana ny fenitra demokratika isaoranatsika ny filoha nasionaly ny atoko malagasy miaramianga andreny anarivelo ajo ny vahiny teto amin'ny fanantarana makasitraka tompoko mametraka ny mandrapitafa manaraka an'izay misaotra nareo tamin'ny fanasana ary mirary soa ny piaine ny alliance 92 rehetrarehetra mandram-peona tompoko veloma tompoko